Siapandroso miaraka ny Madagasikara ireo parlementaire frantsay ary niona ihany koa tamin'ny prime ministre teny amin'ny lapam-panjakana ny mahazo arivo isan'ny andraikitra raisin'ny reto parlementaire frantsay reto moa ny mahakasika ny ara-toekarena. Nandray ny délégation parlementaire frantsay misahana sehatra maro samihafa toy ny ara-panjakana, ara-toekarena, sosialy ary kolotsaina ny prime ministre Coly Roger teny amin'ny lapam primature eny mahazo arivo nampisehon'ny fahavononany hanampy an'i Madagasikara amin'ny politika fampandrosoana zay kasainy tanterahana izy reto parlementaire frantsay reto. Le fionana amin'ny malagasy sy frantsay reo olona reo manana spécialité isan-karazany ary izy tena mankaty ny Madagasikara ary tia hanampy ny Madagasikara izy ka zay natongavany teo tanohany zany asa soa ataony efa hatrany 15 taona ka izay zavatra zay efa mahazatra an zareo hoy zareo hoe mahafinaritra anay tianay Madagasikara tianay malagasy dia momba ny hoe zareo tia hanampy amin'ny sehatra isan-karazany zany ao amin'ny kolotsaina zany tian'zareo ampina ary tian'zareo zany anatolanana antsika amin'ny fomba fiarovana an'ireo fahaizantsika manokana fahaizan'ny malagasy na amin'ny fanaovana peinture zany na amin'ny fanaovana muzika zany momba an'iny aloha faharoa manarak'izay dia mihevitra koa izy anampy atsika amin'ny création d'entreprise zany fa fanaovana fototrasa isan-karazany eto amintsika. Lotsim-pahan'ny prime ministre Coly Roger nitsamikasika ny fitsipaham-patokisana sy fifanesorana azy tsy ho prime ministre tsony niona tamin'ny parlementaire azy VM tokoa ny tenany ary fantatra nandritry ny fotoana fa hamanoana azy tanteraka izy ireo. Nilaza ihany koa ny lehibe ny gouvernemanta fa nahatratra raika amin'ny zato nisy niandreo parlementaire voangina izay manamafy ny fanohizany hiasa ho amin'ny fampiroboroboana ny fampandrosoana.